kabary ny filomarika ravalomanana nandritra ny fankalazana itsingeritaona nahaterany manamafy ny tokony ijoroany rehetra mpitarika ny antokotiko Madagasikara Yarandramataora fahatapahan-drano labareny manome 420 ora ny tompona andraikitra ny mponao Ambatolampy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka anao an-trano manaraka ny fahitalavitra ny MBSR amin'izao fotoana izao tonga soanao anatin'ny fampahalalam-baovao manolotra ny arabatry manasanao sady anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao ary amin'izao fotoana izao ny mahakasika indrindra ny raharaham-pirenena dia mandalo fotoan-tsarotra ny firenena taorian'ny fifidianana izay natao amboletra eo ny krizy politika, ny krizy ara-toekarena, ny krizy ara-tsosialy. Sahy mijoro miaro ny fiandrianam-pirenena tsy miendrika ny vahoaka malagasy izao fahasahiranana izao hoy nambarany Flou nasionaly ny antokotiko Madagasikara marika ravalomanana androany manjaka ny fanitsakitsana ny zon'ny olombelona sy ny endrika famoretana samihafa ka mila mifohy isika ary maneho firaisankina hanavitra indray any Madagasikara. Avitra solindray be sy Mathieu Prince. Saritsary mpifidianana natao teto ireny noho ny Flou ravalomanana marika manoloana ny toedra ara-pirenena. Mila fijoroana ny fanoherana ny tsirariny sy ny fanitsakitsahan-dalàna misy eto amin'ny firenena. Ny herim-potsika no mila tazomina hoy izy ary tsy mahazo kivikivy isika. Ny fototra hijoroan'ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana madio ihany no ahafahana mampandroso. Mitontolona amirenana ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara amirenana ny Madagasikara ho an'ny Malagasy. Hoy aminareo hoe mandalo fotoan-tsarotra tokoa ny firenena amin'izao fotoana izao. Indrindra taorian'ny fanaovana amboletra ny fifidianana na dia iarahana hita aza fa misy fitanilana teo amin'ireo mpikarakara sy mpirakira amin'ny fifidianana dia tsisy zany fa ny CENI sy ny ACC. Tsy afenina mihitsy zany zava-misy tsy azo afenina. Mila mijoro tsika, mijoro hatramin'ny farany. Tsy nanaiky ary tsy makatohana ny fifidianana iny isika satria hita ny baribary zao fa fametrahana ny didy jadona eto amin'ity firenena malalatsika ity. Hitantsika amin'izao fa na inona ezaka nataontsika, na inona fikasana nataontsika tsy azo mihitsy akorintsika. Ary ny zavatra anankiray tena hijoroantsika dia hoe mijoro amin'ny fahamarinana isika. Taiza teto amin'ity firenena ity fa misy olona milatsaka ho filoham-pirenena nefa tsy mizaka zo malagasy. Zany ny zavatra tsy tatika ao anatin'ny foko misy zany. Satria very daholo ny fiandrianam-pirenena. Tsy misy zany eran-tany hoe tsy olona malagasy toy azy ny tondra azy. Tokony alala tsara isika hoe tena fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena zany sy fanambanina tanteraka zao ny malagasy. Fantatro mihitsy misy taminareo mpiara-dia tamiko nalahelo kivikivy satria dia lasa raha ohatra tsika hoy zay président ka mirotsaka ianao nandresisika. Tsy zayny izy, tsy zayny izy nandresy ve isika dia ahoana ny fomba heveranao ny fiandrianam-pirenentsika? Tsy zay le izy. Tsy fandresena amin'ny fahamarinana zany fa fandresena ambava fotsiny ihany. Diso be zany hoe aminareo. Zany anefa tsy hamezatsiny azy satria betsaka ny fampitahorana, betsaka ny resaka ahely etseroa andamenana ny sain'ny olona. Tsy hisy mihitsy fampandroana maharitra raha toa ka tsy mipetraka tsara aloha ny fototra mahafirenena amin'ny firenena dia ny fifidianana madio mangarahara ary ekeniny rehetra andraisany rehetra anjara. Natao daholo izay mpandraisana ny anjarany olona. Natao daholo hoe nampiakarina avy efatreny na fireny ny caution nisy ihany ny nitsangana tonga ihany nandoha azy. Natao daholo izay fanasarotana rehetra tsy mahazo mivory tonga ihany ny vahoaka. Eto ary vahoaka malagasy dia tena miteny aminareo mahakasitraka any fihetsika nataonareo ary mametoky fa tsy hamelanareo irery. Fanitsakitsahana sy fanambanina ny malagasy ny zava-misy tsy tantaratra eto amintsika ny fanajana ireo zo tokony hositrahan'ny olom-pirenena tsirairay anisan'izany ny zo fototra dia ny fahalalahana. Eno tsara hoe aminareo teo nanao sonia ny tenako anisany ary nakatoa ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona Madagasikara.
570 taona omaly nanaovantsika an'izany. Voarakitra tao anatin'izany fanajana ny zony fototra zany a ny fototra iray mampitovy zo a ny rehetra amin'ny maha-olombelona azy. Zo fototra lehibe a voarakitra amin'izany andininy voalohany zany fa ny olona tsiraray avy dia manana zo mitovy. Zay voalaza eo, manana zo mitovy sy famendrehana hatramin'ny naterahana. Move zany zao ny zavatra mitranga eto amintsika. Voalaza mazava koa amin'ny andininy fahasivy amby folo amin'io fanambarana natao maly ny resahany Isa Sanogo zay coordonnateur résident ny Nations Unies io. Eno tsara, voalaza tsara amin'ny andiny mihitsy fa mananjo aneo hevitra malalaka ny olona tsiraray avy ary mananjo anao famorim-bahoaka malalaka. Ny mifanohatra amin'izany anefa no miseto amintsika. Na ireo mpanao gazety zay milaza ny vaovao marina azy dia anaovana fanenjena ary ampitahorina eny amin'ny fitsarana. Tsika miresaky zao, tsika miresaky zao dia vao antso any reo namantsika. Asa va tonga fetra sa mbola sy tonga izy. Mbola any miaraka any izy mba ny membre be indrindra ny député. Satria nahoana? Natao fananina mihitsy androany nanaovana an'ilay anketana. Zany ny zavatra misy. Zany ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena malalatsika ity. Noho izany a mandefitra manana ny rariny malagasy raha ohatra ka anaiky an'izany. Kanefa tokony foa sy ho samy jorotsika ao anatin'ny fanenjehana, fanagejana zay miatra amintsika amin'izao fotoana izao. Aoka tsy anaiky ny fampahantrana mianjady ny isambatan'olona isika. Fotoana itsanganana izao anavotany indray ny firenena. Ny firaisan-kina ihany no hery. Aoka hotsaroantsika tsara fa ny politika no manoritra ny mombanao androany, ny hoavy rapitso ary mahandro ianao dia noho ny rafitra politika tsy matanjaka tsara. Manana ianao dia ny rafitra politika mazava tsara. Entin'ny sasana anararotana malagasy ny hoe tsy manana fotoana anaovana politika. Tiako resahana amin'io zany dia tokony hisokatra ny saitsika. Tokony anana fomba fijery malalaka isika ary tokony iroso amin'izany hoe fanarahana politika zany. Fa tsisy mihitsy eto Madagasikara olona tsy eritreritra ny hoaviny. Ka rehefa samy mieritreritra daholo avy aloha any ny politika fa tsy hanao tsony zay dia sisy zany nanao an'io ao. Tsy maintsy miray iny tsika. Zay le tonga amin'ny fitenena hoe zay mitambatra vato saraka fasika. Ny afatra lehibe izay ambarako ary aminareo dia mila mifoa amin'izay sika rehetra. Na aiza ny toerana, na iza ary na inona antony. Tsy mendrika ny malagasy zao toerana misy atsika zao. Na iza miteny izy. Na manana sasany na mantra sasany tsy mendrika atsika malagasy zao. Koa sahi mijoro miaro ny tena tombontsom-pirenena. Tsy maintsy ataotsika zay anarina indray ity firenena malalatsika ity ary tsy very mihitsy akory ny fanantenantsika hoe aminareo. Efa isika zao no firenena mahantra indrindra maneran-tany. Manahaky an'izany daholo ny rehetra dia anaiky an'izany ve tsika hoe sika Madagasikara, sika malagasy dia antra indrindra amin'izao fotoana izao. Aza mihevitra renao fa misy olona efa miady hoanao any ambadika any ka tsy ilaina intsony na politika. Raha toa ka samy mitovy amin'izany daholo ny fiheveran'ny olona rehetra, tsy misy tsy ny olona na iray azy hijoro intsony eto. Raha samy mieritreritra hoe efa manao ny sara leo politika raha izany daholo ny fihevitry olona rehetra dia ho isika. Amafiso ara ny firaisan-kinantsika. Etany ny mpiray tanàna eo aminareo. Lazao ny namantsika mijoroa hatramin'ny farany. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny politika sy ny raharaham-pirenena izay hatrany ary dia verimaina ny ady nataony iray aman-dreny teo aloha raha mitazam-potsiny ny zava-misy amin'izao isika fa mila mitondra ny fanovana sy ny vahaolana. Io kosa ny tanora tiako Madagasikara. Efa taridalana ny fijoroan'ny iray aman-dreny ara-drazana ary mamelona ny tokony malagasy ihany koa ny kabarin'ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara. Io kosa ny mpikatroka avy any Matsiatra ambony. Avitra solondray be sy Mathieu Prince hatrany. Namelony indray ny ampon'ny maro ny kabary nataon'ny filompanorona ny antoko Madagasikara raha Marc Ravalomanana. Tsy maintsy ho avy ny andro hamerenana ny fiandrianam-pirenena ary vony izay hiady ho amin'izany ho ireo tanora avy amin'ny antoko Madagasikara. Tohizana ny ady efa nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha ny katsaka ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena.
efa misy ny andraikitra noraisin'izy ireo toy ny fampahafantarana fa tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny fifidianana natao farany teo. Fa ankehitriny ohatra ny hoe manaiky moramora fotsiny tsy fantatra hoe ohatra ny azon'ody sa azoninona le gasy fa io fa misy vazaha mitondra eo dia nefa le razanao namoiny ainy tamin'ny 47 dia ohatra ny hoe verivery maina fotsiny reny tolo reny da mbola hiverina olona frantsay indray no mitondra. Teninao avy eo tsy ho menatra avy enao dia hanatitra voninkazo hoe ho an'ny mahery fo eny amin'ny mausolée any Moramanga sy eny amin'ireny tsangam-bato mahery fo reny rehefa tonga ny 29 mars nefa nenao vazaha no mitondra eto amin'ny firenena. Ny andraikitra ny tanora aloha zany dia milaza ny be sy ny maro, milaza ny vahoaka malagasy, ny zava-misy eto Madagasikara, indrindra ny resaka fifidianana moa zany dia fifidianana tsy tomombana ary fifidianana tandrametaka natao teto Madagasikara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Izay tanora zany dia tsy manaiky ny voka-pifidianana ninona zavatra misy zany dia tsy manaiky izay. Mbola ho avy ny fotoana namparahanay tanora ny zavatra misy sy zavatra tokony hiaina amin'ny vahoaka, ny zavatra misy eto Madagasikara masina amin'izao fotoana izao dia tena mijaly amin'ny lafiny rehetra, ny totongana ny vidim-piainana, ny asan-jiolahy malaza tsisy raha manjary eto Madagasikara ary izay tanora eto Madagasikara dia mila fanovana. Ho an'ny mpikatroka tia avy any Matsiatra ambony kosa indray efa miseho ankehitriny ny fijoroany ho fanaren'ny indrain'ny Madagasikara. Manamafy ny tokony hitsangana ny rehetra manoloana ny toetra raha misy ny mpikatroka tiako Madagasikara. Za zao mahita efa misy sady ny ezaka ataon'ny ray aman-dreny mifoko eto Madagasikara izay hanao fanambarana ihany koa atsoaty satria mahakasika mitovitovy amin'izay. Marina hoe eo ny fanaovana politika ho an'ny collectif des candidats sy somarina toritory mety hoe trêve politique fa iny ngamba mamohany masony vahoaka malagasy ny kabary nataon'ny filoha Marc Ravalomanana teo iny indrindra ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara ohatr'izay ihany koa ny vahoaka malagasy satria tolona fanarenana ny firenena fanavodana ny firenena no atao tsy anatsika hoe fanenjenana sy fitiavana. Faharetana sy finoana ary fanantenana no ameloman'ny filohan'ny atokotiko Madagasikara ny fitiava-tanindrazana efa ao amin'ny vahoaka malagasy. Tsy mila milavilefina fa maneho fahasahiana trano manoloana ny zava-misy. Matokia an'Andriamanitra ka manana fanantenana, matokia fa havita ezaka lavitra noho ny teo aloha isika. Ireo no afatra roa lehibe nentin'ny mpitandrina Andriamasinoro Fidy Malala ny arabana sy nankahirezana ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo nanatrika ny fotoana tetsy Faravohitra nandritra ny fankalazana ny tsingeritaona anaty rano tamin'ity androany ity. Aoka ho tahaka ny voromahery mahandry isika ka isidiny indray satria ny olona manantena dia tsy maintsy miandry. Afatra sy olondray be sy Mathieu Prince atrany. Nomena toky, nomena fanantenana isika tamin'ny fiandohan'ny taona 2024. Ny finoana no mampisy ny fanantenana ary tsy ho fona izany hoy ny mpitandrana Andriamasinoro Fidy Malala raha nitondra ny afatr'Andriamanitra. Ny olona miandry dia manantena ary ny olona manantena dia tsy maintsy miandry. Tsy maintsy miandra an'Andriamanitra isika satria izy no naniraka ireo mpanompo ny asa hanovany tantara. Aoka ho tahaka ny voromahery isika ka isidiny indray rehefa miandry sy manantena satria tsy ny zavatra rehetra no sitrapon'Andriamanitra. Fa tamin'izany fotoana izany no nirahan'Andriamanitra Isaia ny teny sy nanambarany ity afatra ity noho izany antonona atsika ity afatra ity tsy maintsy miandry an'Andriamanitra isika. Olona tao very fanantenana ny olona tamin'izany very hevitra noho ny zava-misy ary zava-misy tsy ahafaha manoatra mihitsy. Teo anoloan'izany ny rahan'Andriamanitra mpaminany Isaia ampahery anome toky hitondra fanantenana ary ilay fanantenana dia izao ho avy Andriamanitra hitondra famonjena miandrasa fa izay miandry an' Jehova dia androso hery kosa. Ry havana ho antsika rehetra indraindray sika ny dodona tsy mahandry inona no atao? Ny atao dia izao ambafiso aloha ny finoana, ambafiso ny finoana ary ny finoana dia ambara amintsika ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, tsisy finoana maniditsidina izany. Tsy maintsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra omena atsika anio, nomena atsika tamin'ny 2 Janoary dia ny hanana fanantenana, hiandry ny tompo, miandrasa an'Andriamanitra. Manana ny fotoana ny Andriamanitra ry havana, manana ny fotoanany izy ary manana ny fomba fiasany izy. Tsy ny fomba fiasantsika ny fomba fiasany, tsy ny fotoanantsika ny fotoanany. Fa ny anjarantsika mila miandritsika. Ny Andriamanitra ivavahantsika sy antenaitsika efa mbola ho avy dia ataony soratra masina, ataony Baiboly hoe Andriamanitra tompony tantara, Dieu maître de l'histoire. Ary tsy tompony tantara fotsiny izy fa manova ny tantaran'izao tontolo izao Andriamanitra.
tsy maintsy mino an'izanytsika fa raha tsy mino an'izanytsika tsy afaka miandry azy zay zavatra zay tsara ho fantatsika raha nampahorin'ny firenen-kafa ka nampiororo fatratra ny firenen-kafa tamin'ny andro ny mpanjaka tadiditsika tsara ny tantara fantatsika ihany no apatsahiviketo tantarany davida sy goliata zany goliata zany nge miaramila nampiororo ny ororo mihitsy ny zanak'Isiraely tamin'izany ny ampiororony goliata avy amin'ny filistina ny ororo isan'andro isamaraina izy nampiororo nanao raombava de nampiororo de natahotra daholo ny olona fa rehefa niantso sy ny fidy olona Andriamanitra ny fidy an'i Davida izy vatokolonjo dimy de nampidaraboka ny goliata ary zany natao hoe Andriamanitra miditra an-tsehatra Andriamanitra manova ny tantara eo amin'ny fiainantsika zany nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Isiraely hitantsika eo amin'ny tantara amin'ny baiboly zany ry havana de nataon'Andriamanitra ary mbola ataony amintsika fa matoky ny Andriamanitra tsy miova ny Andriamanitra tsy mandainga miandrasa azy fa izay miandry ny Jehova de mandroso hery kosa tsy mba mandainga Andriamanitra ary tsy mba hampiandro vasoka atsika izy fa manana finoana manana fanantenana sary velona nomezana toky atsika ry havana fa tsy maintsy ho avy izy hoe zany Andriamanitra zany nge ka Andriamanitra ho avy de tonga de miaraka amintsika mihitsy ny krismasy ho avy zao ny krismasy fa inona moa zany krismasy zany tonga tety an-tany Andriamanitra ho avy Andriamanitra ary ny fahatongavany krismasy vao maika mamelona ao am-potsika ny sary fa io Andriamanitra io tsy mamela atsika rery fa tsy maintsy midina izy manakaiky atsika matokia fa vita ezaka mihoatra noho ny teo aloha isika matoky fa vita ezaka lavitra mihoatra noho ny teo aloha isika noho ny teo aloha ianao zao le teny izay miandry an' Jehova de mandroso hery kosa elatra no iakara ny tahaka ny voromahery misy kisary anohatra aseho eto de ny voromahery ny voromahery ny avana raha mijeritsika ny mifandaratsika any de misy an'izay hoe ny fahatanorana modindray tony any voromahery novakitsika izany salamo 7:1 ity indray mbola misy voromahery fa inona ary ty voromahery ty ny voromahery ry havana de misy fotoana mampihitsam-bolo azy fanaondro zareo mpanoratra ny baiboly manko manao teny anohatra mba ho mora azo kokoa ny zavatra soratana na ny hevitra ambara ny voromahery de misy fotoana mampihitsam-bolo azy ka tsy afaka manidina intsony izy de rehefa tonga zay fotoana zay miandro fotoana kely foana izy de tonga vaovao avokoa ny volony sy ny elany ka lasa ambony no ny teo aloha izy rehefa manidina zay ny dikan'ity teny ity de io no noraisiny mpaminany ho sary anohatra ampitombo ny finono zay miaino azy ary io ny tenin'Andriamanitra omenatsika an'io ho tahaka ny voromahery sika am'izao tsingery taonanao zao Andriamatofoloha de tenin'Andriamanitra ho anao aloha zany matoky fa vita ezaka mihoatra lavitra noho ny teo alohanao fa tahaka ny voromahery rehefa iandry an' Jehova ka matoky ary manantena azy matoky fa vita ezaka mihoatra noho ny teo aloha isika raha mbola misy kony farany tsy ho foana ny fanantenantsika satria miandry an' Jehova tsika fa ho atsika rehetra zay miombona eto amin'ity toerany ity koa ankehitriny isika to kivy ndraindray isika atao miravoravo tanana matetika indrindra raha mijery ny zava-misy miaino vaovao mamaky gazety kivitsika indraindray miravoravo tanantsika indraindray tsy ny zava-misy rehetra ry havana no sitrapon'Andriamanitra raha mijery ny realite tsika fa misy toe-javatra avelan'Andriamanitra iseho fa tsy sitrapony zay ny atao hoe misy ny atao hoe volonté permissive de Dieu fa tsy volontény misy zany ary tokony ho fantatsika zany fampianarany soratra masina zany ary raha ohatra aza ka mizotra amin'ny lalana manahirana tsikitsika matokia fa ny zavatra rehetra de ain'Andriamanitra ampiasaina aso zay ty azy ain'Andriamanitra ampiasaina na ny ratsy azy na ny zava-manahirana atsika azy eson'ny olonantsika matetika to akorain'ny olonantsika reo fa tsy afaka mikofoka tsony tapa-kelatra voromahery zay hoe mihitsana ny volo tapaka ny elatra fa ho avy ny fotoana rehefa miandry an'Andriamanitra tsika tahaka ny voromahery anidina avy noho ny teo aloha tenin'Andriamanitra zany fa tsy teniko io izy io mametoky Andriamanitra ry havana ary zay tenin'Andriamanitra zay ataovy mitoetra ao anatytsika ataovy miletika ao anaty-potsika ataovy vato fantsika ao amintsika donc atsika ijery tantara anankiray tao mpamaranany filazantsara amin'ny matika toko 20 fa 120 ka hatramin'ny 7 tantara anankiray tamin'ny andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty io ary io tiana apetraka amintsika hoe i Jesosy aza i Jesosy Kristy
ao amin'ny tantara-pamonjena nenjena nankalaina nalambaraka novonoina ary dia tena maty tokoa Jesosy matika nalevina. Inona ny natony zavatra nitranga? Kivy sy ny raviravin-tanana ny mpianatra nanara-dia azy. Kivy. Fa rehefa tonga ny fotoana nandrasana, ny fotoana n'Andriamanitra, nitsangana tamin'ny maty izy. Inona nataon'ilay nanenjika azy? Nanakarama ny miaramila. Tsy zany mamorona fa zany no ao mena vola miaramila. Atao hoe nisy nangalatra fa aza tenenina zany hoe nitsangana tamin'ny maty zany. Efa hatramin'izany kay nisy an'izany. Lazao hoe nisy nangalatra ny fatiny. Ny antony dia zao no azo lazaina hoe ny nampijaly indray, ny nampahorindray no lasa nitady hevitra satria tery latsaka katerena. Rehefa tonga Andriamanitra ny mpampahorindray ny latsaka katerena. Tenin'Andriamanitra zany ry havana ho antsika no tambazana vola miaramila andangy. Ary jereo tsara ny tantara-pamonjena fa na Jodasy matim-bola sy kely telopolo na madiny an Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy kivy ratsy lasa namono tena. Nanenina izy namono tena nge Jodasy dia nanantona ny tenany tamin'ny hazo dia renjeraka maty zay ny nahafaty an Jodasy. Zany ny fivadian'ny rasa. Ny antony ny Andriamanitsika Andriamanitra tompo ny tantara manova tantara ary afaka mamadika ny rasa eo amin'ny tantara rehefa miditra an-tsehatra izy. Atao very lehibe ho antsika zany ry havana fa tsy maintsy miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika sy ny fiainam-pirenentsika koa Andriamanitra koa manana fanantenana matoky azy manantenana mandrakariva fa zay miandry an Jehovah dia mandroso hery kosa elatra no iakarany tahaka ny andro voromahery. Ny fanahy masina ny ampy toetra zany teny zany ao amintsika hananantsika toky fanantenana hiatrehintsika ny fiainantsika sy ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainam-pirenentsika. Amen. Raha mbola misy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenana ary isaorana hatrany Andriamanitra manome hery sy toky ahafahana miaona miara-miombom-bavaka indray ho kosa ny filora valomanana. Ny fanantenantsika tsy very raha mihintsika. Zay zany ny fanantenana mahatokytsika mihinosika fa ho toy ny voromahery indray. Ny fanantenantsika raha mbola misy koa farany tsy foana. Voalohany fisaorana. Misaoran'Andriamanitra lehibe isika fa dia tafahoana samatsara eto misaotra azy. Ary misaotran'Andriamanitra lehibe isika fa afaka mihaona aminareo salama tsara manana hery toy ny voromahery. Raha tsy ny fitahiny sy ny fombany tsy toy izao fa men'Andriamanitra hery, men'Andriamanitra saina ary men'Andriamanitra toky fa tsy maintsy ho avy ny fanovana ahafahantsika manovy indray zao fiainana mivoaka zao. Ary mankasitraka anareo fisaorana n'Andriamanitra fa kasirahana ho an'ny olombelona. Mankasitraka anareo tonga na lavitra ary manotrona ary miara-mivavaka fa metoketo sika manamafy ny finoana satria mbola manana ny fanantenana ka dia tena faly tokoa. Tena faly miaraka aminareo, tena faly Ny fanotrona nanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny tondram-bavaka ny firenena teto amin'ny trano fonenan'ny filora valomanana sy ny ankonany ireo mpiara-miasa tamin'ny teo aloha, ireo solombavambaoka sy ben'ny tanàna voafidy tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara, ny avy amin'ny birao politika ny Antokotimo sy ireo mpikambana Timo isan-tsokajiny toy ireo avy any amin'ny faritra. Izahay ato amin'ny MJS dia manatitra hatrany fiarabana ho anao Andriamatoa Filoha ho ela fanapahana ny ianao.
eo amin'izay lafim-baovao izay atrany ary dia mijoro ary ijoro hatramin'ny farany isika ny iray feo ny mpiara-miazakazaka ny mpiara-miasa ao amin'ny tolona ho afahan'i Madagasikara namafisy ny solitena ny fahasahiana amin'ny fijoroana miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana na dia teo aza ny sedra maharo nandalo sy ny fitsapana nolalovana avitra Solindray be sy Mathieu Prince hatrany. Ny fijoroana no herinay mitovy ny tanjona dia tsy fanekena ny itondran'ny olona tsy manana zoam-pirenena malagasy ny firenena izay mamerina ny fanjanahany indray eto Madagasikara. Hiara-dalina isika hamerina ny firenena ho an'ny malagasy tompon'ny tany hoy ny avy amin'ny RMDM. Raha ho izy le tsy mahay mikabary zay hoe raha tsy teo ianao dia tsy nisy zahay, raha tsy misy zay dia tsy teo ianao, fa ianao eo no mampisy anay ary zahay eo no mampatanjaka anao. Zay no fisitsika. Ka androany Andriamantofiloha ho anao sy ny vady aman-janakao mirary soa izahay RMDM rehetra amin'ny faritra 320 misy eto Madagasikara. Ny RMDM any ivelany miarabanao na tratra izao tsingeritona na terahanao zao. Andriamanitra ny fiadanana ne hampody ny herinao indray ho tahaka ny voromahery ka hiazakazaka ianao fa tsy ho reraka hanatratra ny tanjona zay tiana ho tratrarina eto amin'ity fireneny ity. Raha nametraka fitenenana, raha vao nametraka investitura tahaka an'izao tamin'ny 2024 ny mpitondra fanjakana misy ankehitriny dia ny teny voalohany nanana babony ny malagasy piraitany razana amintsika dia hoe ho averina amin'ny malagasy ny nosy manodidina. Aiza izao ankehitriny lasa niza ny nositsika amin'izao ary tsy niany nosy manodidina ivelany ity nosy be ty ihany a fa tafiditra ato anatin'ity nosy ipetrahantsika ity namatsika ao anatin'ny RMDM na ao anatin'ny tiko Madagasikara zay efa lasa korazana dia ininy donia niaro ny tany ny malagasy mba tsy ho lasa ny vazaha nampidirina ponja mandra-pahafatiny ho aniza ty tany ity tombontsoa niza ny tadiavinay eto. Izahay président miteny ombanay manana aminao, ombanay miaraka aminao, fa raha ijoro ho an'i Madagasikara ianao hiara ijoro aminao izahay. Miakandrefana ianao manaraka anao izahay, miatsinanana ianao manaraka anao izahay, na aiza na aiza tany alehanao matokisa président fa miaraka aminao izahay. Adidin'ny olombelona no mikarakara ireo mpiarabelona aminy. Maro ny zava-bitanao tamin'ireo malagasy noho izany indrindra no tsy hialanay aminao hoy kosa ny solitenan'ireo mpiara-mitantana tamin'ny filoha Ravalomanana. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra tafavory toy izao tsika. Misaotra azy satria aza ny fitantanana, aza ny fandaharana, izy ny fiandohana ary izy ihany koa ny fiafarana. Ary tonga amin'ny teny matetika miverimberina teo hoe raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana akory ny fanantenana. Ary zany zavatra zany ny Andriamantofiloha, Andriamantomarika Ravalomanana no teny tianay hoentina anankiray. Tsy foana tsy akory ny fanantenana, miarabanao zay aloha satria raha omaly ny 75e ny droit de l'homme dia zao tsika tokony hijoro amin'ny devoir de l'homme. Inona ny devoir de l'homme? Dia voalohany indrindra ny takian'Andriamanitra dia midera azy. Zay aloha azy rehery ny voninahitra. Fa ny faharoa kosa dia mikarakara ny mpiarabelona. Ary zany mpiarabelona zany dia tsy vitan'ny rery fa tsy vitan'ny maro koa, fa tsy maintsy misy lohany le maro. Ka Andriamantomarika Ravalomanana, ianao lohany tarika anay, tsy
folo taona tsy roapolo taona efa maheriny zany. Mivavaka ho anao izay, mivavaka ho anao zay, mivavaka ho Andramatoa malala anao zay, mivavaka ho andreto zanaka manjafy ankohonana tsy foinao sady tianao reo zay, satria fantatra loatra fa raha miady sy mitolony ianao tsy ho anao intsony ozy ianao fa ho andreo manodidina anao reo, ary ho andreo mpiarabelona aminao reo tsy haina intsisy ohatranao président amin'izany finiavana zany. Satria mahavariana tokoa fa raha ny ady hevitra momba zany hoe volonté permissive araky ny tenin'ny pasteur teo zany, lalina dia lalina zany volonté permissive. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny ahitany zanany mahantra, tsy sitrapon'Andriamanitra ny ahitany zanany toy izao mifarirotra maloto zay miboridamba président. Sady tsy sitrapon'Andriamanitra zany tsy sitraponao ary tsy sitraponay koa. Matoky zay président fa tsy mandeha irery, fa matoky koa ianao fa tsy mandeha irery. Dia momba nen'ny loyauté zany hoe raha ohatra ka gris clair ny costume-ko anaovako androany ny foko tsy miova, ary tsy za rery zany fa reo namako rehetrarehetra reo mipalitao fotsiny miova fa ny ao anatiny tsy miova président zany. Zay le loyauté, fa zay rehetra reo dia mizotra amin'izany lalàna zany. Miray feo aminao tanteraka izay solombavim-bahoaka ho ireo olomba fita amin'ny anaran'ny Atokotika Madagasikara. Raha mijoro eto tokoa amin'ity andro ray toazato andro ray toarivo tapony penonerany ary silany tsy atakalony manontolo eto androany, satria dia tsingery taona nahaterahan'ny filoha maro karavalomanana ny andro anio. Lolazaina teto koa ny amin'ny voromahery dia ho zahay hoe manana tantara hafa koa izany voromahery izany. Ny voromahery rehefa mijery azy ny mpandinika dia misy vorona anankiroa zay samy mieritreritra fa anana ny tanjany eto amin'ity firenena maneran-tany ity. Dia ao ny atao aigle na ny voromahery, ary ao ny atao hoe corbeau na ny goaika. Rehefa mandeha ny voromahery dia manentsy azy ny corbeau na ny goaika dia miakatra ao ambonin'ny atokany ao dia manaingiko azy, dia tsy mihetsika ilay voromahery. Fa ny zavatra ataon'ilay voromahery dia miakatra ary miakatra amin'ny altitude faran'izay mafy indrindra dia mienjera ho azy ilay corbeau na ilay goaika. Zany ny zavatra misy tompoko lahy sy tompoko vavy. Koa rehefa mijery anao Andriamatoa président dia ho zahay hoe ianao tokoa no tahaka n'ilay lehilahy tsara fanahy, mitondra ronono, milolo tantely, mivimbina voasary ary mitondra vatomamy aposy zay rehetra hoentinao mamy avokoa. Ho mamy ty mivole angidy io lavitry ny ratsy, ary tahaka n'ilay vato be ao anaty rano. Raha rafa ny orana tsy mba miraika, raha tondraka ny rano tsy mba taitaitra, ary raha rafa ny hafanana mitoetra eo mandrakariva. Dia hoy izahay hoe engany ianao Andriamatoa filoha, anao tahaka mivoahirana Andrano Maria ka hitoetra mandrakariva ao anatin'ny sary ho tsiriritin'ny mpandalo ary ho tiavin'izay rehetra mandalo. Ho tiany izay manao tsy aho ty ianao fa ny ty ianao dia fa ty raha teo. Anomezan'Andriamanitra betsaka anareo mianakavy ene Andriamatoa filoha ny andolo lanitra sy ny tsiron'ny tany. Fa hoy izahay solom-bavambahoaka ireto dia izao basy anglisy manara-tafondro zay président ka ny feon'ny rainy ihany ny feon'ny janany, feonao ihany président ny feonay, ka raha vonona anao président zahay koa pare. Tsy miemotra ary asehotsika ireo mpitondra manao famoritana fa mijoro isika ary vonona trany manoloana ireo sedra samihafa no lalovan'ny filohan'ny Atokotika Madagasikara sy ny mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko. Tenin'Andriamanitra ny araban'ny sekretera jeneralin'ny antoko ny filoha mpanorona ny tiko Madagasikara. Fisaorana n'Andriamanitra ny voalohanteny misaotra azy satria isika na dia teo ary ny sedra mafy ny lalovantsika tsirairay avy dia noho ny fitahiny sy ny fahasoavany dia tafahoana am-pifaliana eto indray tsika miara-mankalaza ny aniverseran'ny dada.
sorantsika an'Andriamanitra lehibe zany. Koa amin'ny alalan'ny antokotiky Madagasikara ray manontolo président zay soloko teny eto a no iarabananao na tratra ny tsingeritaona naterahanao. Ny Salamo faevatra amby roapolo andininy fadimy no teny iarabanay anao manao hoe andray fitahina avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Joyeux anniversaire président. Omban'Andriamanitra trany ianao ane amin'izay rehetra atao. Ary izy ane mbola nome hery tanjaka fahasalamanao anao a hiatrehanao ny tolona ny adidinao a eo amin'ny ankohonana ny fianakaviana indrindra eto amin'ny firenena. Ivadika amin'ny pejy politika kosa indray ary sika dia tsy lamina ary tsy androso mihitsy ny firenena tsy tandalana sy tsy manaja ny demokrasia. Ikorontana tahaka izao foana i Madagasikara rehefa tsy mahay mametraka ny lafin-javatra roa lehibe ireo ny mpitondra. Fanehoan-kevitra nentina mpandinika raharaham-pirenena iray dia tafaresaka tamin'ny Nzavandriamahefa sy Andry Rakotomalala androany. Tsy nisafidiny maro anisa no manjaka eto Madagasikara fa baikon'olo tokana. Tsy voaja ny lalàna sy ny demokrasia ho ny mpandinika raharaham-pirenena. Ankoatra ny tapavitria ny mpifidy ambany dia ambany izay manapirofo ny tsy mahamaro toerana ny demokrasia. Voatapombava sy arany antsojay avokoa izay mahasamijoro sy miteny eto amin'ny firenena. Maninona ny misy toke fanendrehana, intimidation, fampitahorana eto amin'ny firenena ary zita mihitsy fanendreha dia misy toke mivoana amin'ny lalàna. Ary ny lalàna ao anatin'izany demokrasia zany dia tsy olona iray no mametraka azy, izay no maha-demokrasia azy. Tsy olona iray no mametraka lalàna fa hifanarahany rehetra. Dia rehefa hifanarahana ny lalàna dia eo ambany lalàna daholo nijanija na hatramin'ny mpitondra ary izay aloha hifanarahana. Fa rehefa misy olona iray mametraka lalàna dia lasa ohatrany hoe ataoko hoe izy zany no mpanjaka na ataoko hoe tsy refesy mandidy amin'ny firenena dia tsy demokrasia intsony zany. Hitantsika inge zany zao fa aheno ny feony ambadika fa lasa misy ny teritery sy ny karazany na ny fiatrehana ny ataoko hoe investitura fotsiny ary dia manahirana be. Hitantsika ireny hoe mamory olona latsy ohatrany hoe fanerena kolaka tsy miaina amin'ny fahalalana intsony ilay vahoaka ary ataoko hoe misy koa ny voateritery ao anatin'izany. Tsy hisy firenena milamina sy androso raha mbola izao foana ny fomba hitondrana ny Madagasikara ho ihany ity mpandinika raharaham-pirenena ity. Raha misy kosa ataoko hoe tsy fisiana tsirarina sy fisiana tsy tandalana dia mampisy savorivory ary tsy stabilité zay le izy. Tsy mampisy stabilité amin'ny firenena dia rehefa tsy stabilité dia tsisy fampandrosoana hovanana mihitsy satria ny fampandrosoana amin'ny firenena zany dia mila ny vahoaka. Araka ny teneniko teo rehefa tsy safidiny maro anisa ianao dia tsy miara-mentana aminao zany le vahoaka nefa ny fampandrosoana zany mila fientanana vahoaka fa tsisy olona hoe mpitondra zany dia anao mazia hampandrosoana ity Madagasikara ny vahoaka koa no mampandrosoan'ny firenena miaraka amin'ny fitarihan'ny filoham-pirenena izay nasafidiny. Raha ny sary politika misy amin'izao fotoana izao mbola mijoro ary tokony anohy tolona ny vondron'ireo kandida ary nanamafy ny tsy faneken'izy ireo izotram-pifidianana sy ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandonenana iny. Tsy akasitrahan'izy ireo ihany koa ny fianianana ho ataony any Rajoelina ny sabotsy ho avy izao. Ankilany milazany avy amin'ny fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana fa tsy ekena ny mety endrika fanakorontanana hitranga amin'ny fotoana io. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay hatrany ary dia nomelohy ny fitsarana roa taona an-tranomaizina sazy miantona ny sekretera jeneraly ny antoko-tiky Madagasikara Rina Randriamasinoro. Tsy afa-po moa ny mpisolo vava azy ka milaza ny ampiakatra ny raharaha. Ny 7 ny volana Desambra izao kosa no hivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny solombavambahoaka Fehitra Aralambo Zafimbololona. Nzavandriamahefa sy Andry Rakotomalala hatrany. Roa taona an-tranomaizina sazy miantona no didina avoaka ny fitsarana androany izay mikasika ny rarana voasaringotra ny sekretera jeneraly ny antoko-tiky Madagasikara Rina Randriamasinoro. Voasazy izy zany meloko lazaina fa meloka ny EGNTIM zany dia roa taona an-tranomaizina sazy miantona. Zay zany ny didim-pitsarana voaka teo. Zay aty amin'ny fiarovana moa zany dia tsy afa-po mihitsy amin'ny didiny voaka raha ny zavatra nitranga sy tamin'ny an'izay ny raha nahita tamin'ny antony ny samborana ny EGNTIM ka natonga ny fandehanan'ny raharaham-pitsarana mahakasika zao dia anao fampiakarana zany zay mahakasika an'izay didim-pitsarana zay voaka zay. Ratsaivina raha nipetraka tetsy andohana Analakely ny tena nandritra irenesika ny kandida ireny dia nosamboriny zandary tamin'ny Kerisetra ny 2 Oktobra lasa teo. Niakatra fampanoavana ny tena ny 13 Oktobra rehefa notazomina 12 andro ateny amin'ny sapapikaroana Ilokabevava teny fiadanana. Avy eo dia teo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana Rina Randriamasinoro izay niakatra fitsarana ny 18 Novambra lasa teo.
fandraisana anjara tamin'ny hetsika tsy nazahoana lalana no anisan'ny ampangany ny fitsarana azy. Akoatra izay, aniakatra fitsarana androany ihany koa ny solomam-bahoaka fetra lamizafimololona. Ny 7 ny volana Desambra ho avy izao no fantatra fa hamoaka ny didim-pitsarana momba azy ny fitsarana. Nilaza kosa ny mpisolovava fa misy dingana tokony arahana araka ny voalaza ny lalam-panorenana rehefa misy ny fisamborana solomam-bahoaka ao anatin'ny fivorian'ny parlementaire taka ireny. Araka ny efa fanazavana izay efa nitranga foana hoe parlementaire ny olona izay avovanay misy ny tsika hoe fombafomba tsy maintsy arahana indrindrindrindra fa ao anatina session parlementaire ny député tamin'iray fotoana izay samborana ny député fetra ireny tokony ho arahana zany izay zavatra rehetrarehetra izay satria ny constitution na lalam-panorenantsika dia mazava mihitsy ny fanazavana izay teneniny mahakasika ny fanenjehana parlementaire ao anatina session parlementaire izany ny article 118 alinéa 2 no tiako resahana ao anatin'io ka ny filazana satria misy ny miinterprété hoe flagrant délit la situation dia ny filazana an'izay zavatra izay ny miinterprété ny constitution dia ny haute cour constitutionnelle dia nandeha moa le raha zany no tsarain'androany dia afaka mijery an'izay zany ny fitsarana mahakasika izay fangatana satria soulevenay zany izay exception resahana izay. Ratsaivina nosamborin'ny mpitandro ny filaminana anterisetra tetsy mamasina nandritra netsika ny vondra ny kandida ny 20 novambra lasa teo ny solomam-bahoaka fetra lamizafimololona ary notazonina 10 andro ihany koa ateny fiadanana. Navoditra ihany noho ny avy eo fa saingy natao teo ambany fanaramaso ny fitsarana. Fitarian'olona hidana an-dalambe no vesatra hiampangana azy. Tonga ny fanondrana tamin'izy mirahalahy ireto teny amin'ny fitsarana moa ireo solomam-bahoaka maromaro avy amin'ny antokotiko Madagasikara. Ny vaovao mahakasika izay hatrany dia nolavin'ny fitsarana ny fangatahana fahafahana vonjimaiky ho an'ireo olona 5 mirala notazomina amponja vonjimaiky izay voasambotra nandritra ny hetsiky ny vondron'ny kandida ny 12 novambra lasa teo. Ivoaka ny 15 desambra ho avy izao ny didim-pitsarana ho azy ireo miaraka amin'ireo 5 mirala hafa nahazo ny fahafahana vonjimaiky taorian'ny fiatrena ny fampanoavana ny 13 novambra lasa teo. Njavandre Maheva sy Andra Kotomalalatrany. Niakatra fitsarana teny anosy androany ireo 10 lahy nosamborin'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika ny vondra ny kandidata teny Andravoahangy sy ny manodidina ny sabotsy 12 novambra lasa teo. Ny 5 tamin'izy ireo no efa nahiditra ponja vonjimaiky taorian'ny fiakaran'izy ireo fampanoavana ny 13 novambra lasa teo raha toka nahazo fahafahana vonjimaiky kosa ny 5 ambiny. Androany niatrika ny fitsarana azy izy 10 mirahalahy ireo ary ivoaka ny 15 desambra ho avy izao ny didim-pitsarana. Nangataka fahafahana vonjimaiky ho an'ireo 5 voatazona ponja vonjimaiky ireo ny mpisolovava saingy nolava ny fitsarana izany. Rehefa nojerena ny antota taratasy nady anisamborana sy nampiakarana ireto olona rovana ireto eny amin'ny fitsarana ho ny mpisolovava dia tsy misy tokony hitazomana azy ireo mihitsy. Voaresaka foana le attroupement illicite araky ny ordonnance 64 fa rehefa jerevana ny antota taratasy nady na rehefa jerevana le zavatra hitatsika amin'ny télé na amin'ny tamazotra tserasera eny amin'ilay toerana anaovana ny fisamborana dia tsy feno velively ny fepetra takin'ilay ordonnance 64 satria ny lalàna dia mametraka hoe rehefa misy fitangoronana everina fo tsy ara-dalàna sahala amin'ireny dia tokony tonga ny be ny tanàna na ny mpisolo toerana azy na ny solotena mpanjakana mahakasika an'izay tonga eny amin'ilay toerana dia ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy ny fahatongavany dia avy eo ataontsika hoe manome baiko ny olona everina mitangorona hiparitaka izay ilay antsoina lalàna hoe sommation dia rehefa tsy miparitaka le olona averina faharoa ilay sommation dia misy fahatelo izay vao misy an'ilay fisamborana. Ny zavatra hitatsika rehefa misy fitangoronana sahala amin'ireny dia avy hatrany dia fisamborana no mitranga fa tsy misy mihitsy ilay voalazan'ny andin'ny fahaefatra amin'ilay ordonnance 64 izay nambarako teo hoe tonga mibe ny tanàna na solotena mpanjakana mampahafantatra amin'ny fomba ofisialy ary mandidy an'ilay olona hiparitaka. Raha ny lalàna zany jerena raha hoa amin'ny avocat dia ozy izy hoe tsy feno mihitsy ilay fepetra takin'ilay ordonnance 64 hitondrana ny ren'olona ireny aty amin'ny fitsarana. Nilaza ihany koa ity mpisolovava ity fa tsy nahitana taratasy fanamarinana avy amin'ny mpitsabo na ilay antsoina hoe certificat médical manamarina fa nisy mpitandro ny filaminana naratra nandritra io hetsika io tao anatin'ny antota taratasy mikasika ity raharaha ity.
voalaza mantsy fa nisy mpitandro ny filaminana naratra nandritra io hetsika io ka izay no antony iray sy anisamborana sy nitazomana ireto olona ireto andrasana araka izany ny toy ny ity raharaha ity natsikafy ny faniry soerina vopahailalana no sady efa filohan'ny syndika ny mpitsara teo alohana ny SSM avokoa ny osika sy ny alatra nandritra ny fifidianana filohan'ny pirenena ny 20 ny volana novambra lasa teo no tsikeleny mafy ny mikasika ny salanisana avoaka ny seni sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa nisan'ny tondrany fanehoan-kevitra ihany koa ny nanomezana karapanondro zaza tsy ampy taona rindrantsary ny mbola ava tsara araka ny tatitra nomeny seni sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nahitana fienany ray faingo telo ampy fito polisanjato ny taham-pandraisana anjara tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ny 10 novambra teo raha mitany tamin'ny taona 2024 nahitana fiakarany 5 sy 5 sy 3 hetsy kosa nefa ny isan'ny mpividy bureau de vote io tamin'ny 2018 24 846 2023 27 375 araky nisa nomeny ny HCC sy ny CENI ny ampy 10,18% zay tsy miditra détail be tsika fa olazaiko fotsiny ny inscrit 9 912 500 tamin'ny 2018 de 11 043 836 2023 niakatra 11,41%. Ni taux de participation tam 2018 la Seine 48,10%. Ni tamni 2023 46,36% aussi c'est ni HC à 46,36 aussi c'est CENI. Ni votant tamni 2018 4 767 000. Ni votant tam 2023 5 119 000 et quelques. Il y en a refait des minoués. Il y en a refait des minoués. Tam 2018 zany mbetsaka kokoa ny olona mifidy noho ny am'izao. Nareo zany de mino nefa ny 80% ny olona tsy nifidy. Nahoana no lazaina fa nahita voix suffrage exprimé 5 000. Ah non, votant 5 119 000 ny CENI sy ny HCC. Nabontsina ihany koa araka ny fanazavana ny isan'ny olona nandeha nifidy tamin'ny fifidianana farany teo iny. Zaza tsy ampy taona maro no nomena karapanondro ny alohan'ny fifidianana. Manodidina 5 sy 900 sy 500 hetsy izy ireo manerana ny Madagasikara. Reo zaza tsy ampy taona nahazo kara-pifidianana 151 655 mineurs concernés. Reo zany ni mineurs rehetra efa Madagasikara. S'assure zao fa tany ambovombe andro indray farany betsaka indrindra ore olona. Jerenge 3956. Tany Antananarivo Atsimon-drano 4133. Nanamafy ny vaovao tsaika vovonana miady amin'ny fanelezana vaovao diso ao anatin'ny sehatra ny fifidianana fa tsy mitombana tanteraka ny salanisa nomeny CENI mikasika ny taham-pandraisana anjara. Raha ny famakafakana nataony vaovao tsaika nahitana fienany 7,7 polisan-jato ny tany mpifidy fa tsy iray 5,7 polisan-jato araky nisa mivoaka. Nahitana fienany toy izany ihany koa ny isan'ny mpifidy manodidina ny 7,7 sy 704 sy 4 sy 2 hetsy izany. Misy hatrany ny hetsika fanoerana ny fifidianana teo iraisany diaspora malagasy.
Mahakasika ny toe-karena kosa indray ary dia zary lasa fahazarana ho an'ny fiarahamonina malagasy sy ny mpivarotra ny mampiakatra ny vidin'entana rehefa vanim-potoana ny fety toy izao nambarana pahy-toe-karena. Mitomby ihany koa ny tinady ka tsy maharaka ny tolotra any ka miakatra ho azy ny vidin'entana saingy misy ihany koa anefa ny mpanararoatra. Manoloan'izay indrindra ary dia tsy maintsy miaina amin'ny ampelantanana hoy ny mpanjifa rehefa vanim-potoana ny fety toy izao. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Samy manana ny fomba hiatrehany ny fety sy toy ny tany aloha ny tokantrano tsirairay. Miankina ny vola ampelantanana no hitsinjarana ny fandaniana, indrindra ho andro tsy afaka nanao tahiry. Ao ampelantanana ihany ka tsy mieritreritra hoe hanomana zavatra be izany fa fiainana isan'andro foana. Ohatra hoe mandeha ny tsena ve tsy mba hihinana koa? Tsy mivarotra izany, mba makaina koa. Any amin'ny mpivarotra indray aloha tsy misy an'izany mihitsy ny hoe ny anefa isan'andro mihitsy tsisy teti-bola homanina izany na ny andavanandronay ary. Fa ny anay araka ny mampivarotra anay izay dia efa misy vola kosa izany mba ohatra ny hoe tahiry foana dia tsy maintsy izay ny entina anina dia ohatra ny fiatrehana ny fety moa izany dia tsy maintsy miatrika fety konko anao dia efa eny ny vidim-piainana moa raha malala iny tsy afa manoatra ny vahoaka tsy maintsy miaina amin'ny zavatra ohatran'izay fotsiny hoe zay zany ny zavatra misy dia tsy maintsy atreha. Hatramin'izao aloha mbola mpikaroana fitadiavana izay fa mbola tsy dia misy satria hitanao ny tena efa retirety dia miandra an'le amin'ny amin'ny herinandro sao vao fantatra hoe tena sira ilay izy na tsy sira. Dia vidin-javatra aloha tena enjana fa atahoana moa fa tsy maintsy mizaka an'izay oloana izany izay zava-misy eo dia hiarana. Izay ny kely ananany eo no vadibadika. Rehefa vanim-potoana fety toy izao rahateo, misy fiakarana avokoa ny vidin'ireo entana eny an-tsena. Ny vola miditra nefa tsy mitombo ka vao maika mahatonga ny fitsitsiana ho an'ny olona sasany. Arakaraka ny fakanana azy anosy be ango. Arakaraka ny any hoe milafo ny entana dia mivarotra lafo izay mora ny any dia mora koa ny varotanay azy. Ho an'ny pahy-toe-karena, fahazarana hatramin'izay ny fiakaran'ny vidin'entana rehefa manakaiky fety toy izao. Misy ihany anefa ireo manararoatra mini mampiakatra izay vidin'entana izay. Dia rehefa ataoko hoe eo amin'ny ray volana alohan'ny fety eo dia ahitana augmentation ana prix na zavatra foana. Any miakatra foana izany. Le izy raha ohatra hoe tena tsorina ohatra ny tendance le izy. Izany hoe isaky ny fety zany misy saison mihitsy ny hoe mampiakatra ny vidin'ny entana. Ohatra ny hoe rehefa ohatra hoe le tsisy rehetratsika ohatra ho zany izao rehefa le mivokatra iny izy dia milatsaka amin'ny vidiny. Fa rehefa manomboka mekely izy dia miakatra amin'ny vidiny. Dia ohatr'izay koa le misy eto hoe rehefa manomboka akaiky ny fety dia manomboka miakatra ilay demande-le olona. Dia araka le loi anatina marché moa rehefa miakatra raha vao miakatra le demande dia forcé lasa mampiakatra prix ho azy ilay entreprise na tsy voatery entreprise fa na le olona mpivarotra arany. Fa na zany moa zany misy any ao anatin'le izy no hoe mety misy manararoatra foana moa zany ao raha vidin'entana tokony tsy hiakatra vao mahita an'le miakatra ny sasany dia mba hampiakariny koa ny anazy. Ny mpanjifa zany tsy menimena izy efa maninona miakatra ny vidin'izao fa maninona miakatra ny vidin'izao satria efa mahazatra anazy le izy zany efa miverimberina foana. Fa raha ohatra hoe anatina volana tsisy fety sy ninona miakatra ny vidiny eo le miklay daholo ny mpanjifa hoe fa maninona miakatra ny vidin'ny atody ohatra nefany tsisy ninona korany eo fa le fety zany ohatra nefa mahazatra an'zareo nefa normalement moa zany raha hoe tena tokony atao le izy tokony tsy tokony hiakatra mihitsy ny vidiny fa zay le hoe mahatandansa anazy lasa zatra zany le olona hoe mampiakatra vidin'ny entana rehefa akaiky ny fety dia ampiakariny foana le izy dia na le mpanjifa ao anatin'izay arany efa zatra koa zareo manaraka le fiakarany dia na miakatra arany dia fantany hoe tsy mety hiverina hidiny rehefa vita amin'ny fety dia tsy mampanina anazy le izy. Ny atody, ny lafarinina ary ny siramamy sy ireo akoho amam-borona amin'ny ankapobeny no tena ahitana fiakarana rehefa toy izao. Tafakatra 700 ariary ohatra ny atody amin'izao, 5 ariary mahery ny kilao ny siramamy ary 3 ariary mahery ny iray kilao amin'ny lafarinina. Nanomboka amin'ny 2 ariary ka hatramin'ny 3 ariary kosa ny vidin'ny akoho iray arakaraka ny habehany. Mahatratra 3 ariary ny vidin'ny gana, eo amin'ny 5 ariary ny vidin'ny saron-dokotra, manomboka amin'ny 9 ariary ka hatramin'ny 2 ariary ny vidin'ny angisa iray ary 9 ariary ka hatramin'ny 5 ariary ny vidin'ny vorontsiloza iray. Amin'izao vanim-potoana akatoky ny fety izao ihany koa dia hita miparitaka eny an-tsena rehetra eny ny entana efa lany daty isan-karazany. Voakasika izany avokoa moa ny entana anaty fonosana na zava-pisotro na amby fotsiny ihany. Samy misy daty mamaritra ny fetrandro azahoana mihinana azy ireny nefa ny ankamaroany sakafo ka mila mailatra ny rehetra amin'ny fijerena izany. Fa indrindra ny mampiahiahy mety novaina ihany koa ny daty ho nambarany mpitsabo. Ravirazafy Mahenina, Tahiriny Aina.
tsy mahazatra ny mpanjifa malagasy ny mijery ny fehitrandro farany azahoana mihinana ny sakafo ambifotsy na amina tavoahangy na koa anaty finosana. Olona iray ao anatin'ny dimy nanaovana fanadihadiana no milaza fa mijery izany mialoha ny vidiana ny sakafo. Ny iray hafa milaza fa mijery fa indraindray ihany. Ny telo hafa milaza ho tsy manam-potoana na tsy liana amin'izany. Indraindray no mijery ihany fa tsy dia tena zatra manao an'izay. Ijerena an'ilay izy hoe sao dia lany daty ilay izy dia mety misy fetraikany ratsy amin'ny fahasalamana. Tsara aloha raha atao fahazarana ilay izy satria raha vao lany daty ilay zavatra vidinao dia dikan'izay efa tsy ho azo hanina intsony ilay izy. Tena mijery mihitsy. Ina zany miankina amin'iny ihany na inona sakafo vidiko dia tena jereko ary averiko mihitsy rehefa ohatra ka hoe périmé satria tena pozina na ho ny zanakao na ohatr'izany raha ohatra ka hoe tsy mijery ianao fanenana fromage ary dia tena jereko rehefa zavatra amin'ny boaty na raha mibotsina dia averiko. Mety hitarika aretina ary mety hahafaty anefa ho ny mpitsabo ny fihinanana sakafo lany daty satria sokajiana ho fanapoizinana ara-tsakafo izany. Isan'ireo sakafo tsy tokony hohanina amin'ny mayonnaise lany daty na ny vadika. Tany Mananjara izao araka ny vaovao dia olona 7 ny hinana composé no voaterina hiditra hopitaly Omaly. Iny moa zany misy an'ilay date de péremption iny raha ohatra ny hoe androany ny farany dia tokony hoe androany ny farany nanana anazy. Mbola azo atao zany mihinana anazy amin'ilay jour J amin'ilay daty farany iny. Fa ny mihoatra an'iny zany tsy en sécurité intsony ny finanana anazy. Mety misy ihany olona tsy zaka mety tsy zaka an'io fa ny ankamaroany dia mitarika fahapozinana ara-tsakafo. Ny voalohany aloha tena zavatra saripady moa zany rehefa fety ohatr'izao dia ny mayonnaise ny tena anisan'ny tena sarotra be ny fampiasana anazy. Ny mayonnaise dia tsara kokoa raha efa fa amelohan'ny ikirakirana ny sakafo mihitsy zay vao atao ny préparation. Ny fisehoan'ny fampizinana ara-tsakafo moa zany amin'ny ankapobeny dia ny kibo moa zany ny voalohany tena sensible. Mandoa sy mivalana ilay olona manotika ny kibony ary mitondra fanaviana ary tena mety hiakatra ambony dia ambony ny température ary ny fandoavana sy valanana tena ataoko hoe débâcle mihitsy moa fiteny azy ataoko hoe débat diarrhée tena atsiravina mihitsy ny mety asehony ary ny fanaintainana anaty kibo dia tena farak'izay marary fa tsy tsara zany raha sandrasandratrika tsy sendra tratran'izay ny ao an-tokantrano tonga dia manantona mpitsabo aingana ialana amin'ny loza mety iseho. Manana fomba hitehirizan'ireo sakafo amidy ireo mpivarotra mandehandeha sendranay izay tokony ho lafo ihany no entin' izy ireo amidy. Maraina iny manao anazy fa tsy mamboatra atoandro fa maraina fotsiny. Ka ny anay hitanao zao misy elo dia elona ilay izy. Tsy masisy ny anay kely inge io kely fotsiny io dia lany vetivety. Fa ny tanàna kosa no ataon'ny mpitsabo manoloana ny fiparitahany sakafo lan-daty eny an-tsena. Miantso tompona andraikitra isan'ambaratombony koa izy ireo mba indray andraikitra manoloana ny fanovana ireo daty voatondro na date de péremption amin'ny entana. Misy olona tena mpanovana izy ireny ary tena mahay manovana izy ireny. Dia ny atao raha ohatra ilay izy any dia kikisana kely amin'ny alcool hoe lany daty na tsy lany daty na amin'ny dissolvant. Fa raha ohatra izy tena ilay original dia tsy afaka. Raha ilay sardine ilay zavatra anatin'ilay boîte de conserve reny dia mibotsina kapokapohana izy iny dia jerenao fa hafa mifaneniny eo ambany dia hafa mifaneniny eo ambony dia mibotsina izy iny. Fitandremana zany dia hoe tsika tsirairay avy aloha ny mitandrina fanentanana nareo mpivarotra ho anareo mpitady vola aza mamosavy olona. Ny anareo mpiasa amin'ny commerce rehetrarehetra reo ministère ny commerce tena mba midina reny fotony fa aza manao théorie be fotsiny fa manjary lasa manaonao kitotoiny ihany dia aza manao risoriso kokoa ianareo satria ianareo ny tena fototra io fa rehefa nareo tsy manao risoriso dia foany reo risoriso eny amin'ny toerana hafa rehetra eny reny zay ny ady amin'io. Ny mikasika ny sosialy kosa indray ary dia 10 andro faherano ny mpony any Ambatolampy Ambohimanarina amin'izao fotoana izao ka dia manome 420 ora ny tompona andraikitra ny mponina amahana izany olana izany. Raha tsy izany anefa dia iroso amin'ny hetsika mafimafy kokoa izy ireo. Nzava-ndre Mahefa, Tahirinaina sy Andry Rakoto Malala. Faherano tanteraka ireo mponina eny Ambatolampy Ambohimanarina manoloana ny fatapahan-drano eny an-toerana efa 10 andro izao. Miteraka fahasaranana lalina ho an'ny tokantrano eny an-toerana ny zava-misy raha tsy laza fa tsy ny fitombo ny fandaniana ho an'ny tokantrano. Tsy maintsy mividy rano ireo mponina satria tsy misy ampiasaina hiantrehana ny fiainana andavanandro.
any amin'ny 2 kilometatra miala ny tanàna nefa vao misy rano ary arivo ariary ny iray bidon. Sara n'izay tsy ho takatry ny rehetra mihitsy raha ny zava-misy sy ny fahasaranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy no jerena. Ankoatra izay, voatery miaritory miandry ny fiverenana ny rano ihany koa ireo mponina. Mila rano atao amin'ny fokotany. Nefa ny efa herinandro mahery zao tsy nisy rano teto. Atao evoaka ho fantatry ny olona tsara nefa ny fa ny rano ilaina. Ny rano mila misotro rano ny olona fa tsy tokony ho ampijaliana. Vehivavy ny tena mila mandray rano fa tsy ho maimbo satria raha vao tsy rano maimbo ny vehivavy. Zavatra fantatry ny olona rehetra zany. Vretra Mbatolampy amin'izao ho avy aminay eto ngamba ny aretina rehefa kelikely. Satria zay malala madio daholo ny olona rehetra fa ny rano andiovanay vatana tsy misy. Telo izany 2 volana izany tsy nandeha dia mba nandeha indray izany teo ny rotokom-bolana teo dia izao indray izy tsy mandeha indray izy izao. Nefa indray izy le mandeha zany eto moa misy pression fa any ambony any tsy misy dia mandeha kely indray izy nefa ny amin'izany amin'ny alina indray izy nefa vao mandeha amin'ny 2 alina dia adiny 1 fotsiny. Dia eritreretra reny jiro tapaka reny jusqu'à parainy any tsisy rano tete. Tena zay zany tena hoe mijaly tena mijaly zay resaka hoe rano. Any Amboroy maka any Ambojanary dia any Andramena. Zay ny tena fakana rano nefa 5000 ny ray bidon. Dia fiainan'ny olona nefa zany zay le hoe labzy ray vary raika poaka rano ray bidon. Raha mikaraha maha 25 zany ianao dia zay ny kotiny. Dia donc ny olona maka rano any andavaka any amin'ny lavadrano raha tsy mameno tompona lavadrano satria le rano crime be. Efa nikasa andoro-kodiarana sy anao fihetsiketsehana hanehoany tsy fahafaliam-pony ireo mponina teny an-toerana io maraina io. Saingy nilaza ny andrainy andraiky ny teo anivony orinasa Jirama ka najanon'izy ireo indray izany ary dia miandry indray. Hitsaikilany, misy ihany koa ireo fa te hitrôtra mafy manoloana izao tsirariny izao, saingy tsy afa-manoatra noho ny fomba fiasan'ity fanjakana ity, izay tsy mahefa-tsy ny managadra ireo izay maneho hevitra sy maneho ny marina. Ka raha tsy voarake le rano ray grevy arake ianao efa misy loza manambana miandry ianao dia aleo mifitsaka aloha fa tsy hitanao zao reny namoaka vava sy anina tao amin'ny aniny reny dia hitanao no namoronany zareo inculpation dia hitanao miandry fa madinika ny lalitra ao anaty trano ka tsy ray maimbo raikina akory. Efa nisy grevy nke teo akeo marina fa nesoriny saika andoro-pone teo ny olona fa hoe mba ndraindraikitra zany le Jirama dia miandry aloha zany ny olona miandry tena miandry zao feno atao hoe fitondrana vaovao. Nanambara moa ireo mponina fa manome 420 ora ho an'ny ampitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny Jirama amana ity olona ny rano eny Ambatolampy Ambohimanarina ity. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny APIPA kosa tamin'ity androany ity dia ny fako avy amin'ny isan-tokantrano manamorona ny lakan-drano lehibe no anisan'ny manentsina ny lakan-drano ka mahatonga ny fiakaran-drano rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. Ankoatra izay dia ny fanotorana tany tsy ara-dalàna tsy nahazahoana fankatoavana sy ny fanorenana trano tsy ara-dalàna eny ambony lakan-drano ihany koa dia mampiakatra ny rano. Tsy maintsy andraisana fepetra avokoa ireny rehetra ireny ary voararan-dalàna ho hiatrany ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny APIPA. Ravirazafy Mahenina sy Tahiry Naina. Toerana maro eto an-drenivohitra no ahitana fanotorana tany nandritra ny volana maromaro izay. Tsy fantatra mazava ny ankamaroan'izy ireny na nahazo lalana na tsia. Voka-dratsiny anefa mety hiteraka fiakaran-rano tampoka noho tsy fisiana fanadihadiana lalina ny amin'ny tokony ho lalan-drano sy ny sisa. Mikasika ny fanotofana tany dia efa nisy an'ilay décret navoaka tamin'ny février 2022 zay mitondra ny fanajanonana ny fanotorana tany rehetra eto Antananarivo afa-tsy izay mahazo ny fankatoavan'ny conseil de ministre. Ny ankoatran'izay araka voalazanao teo dia reny zany dia tsy ara-dalàna ary misy ny fanaraha-maso akaiky efa ataon'ny ministera sy ny APIPA amin'izy ireny fantatra daholo reny toeran'ireny ary efa andraisana fepetra satria misy fepetra araka ny lalàna amin'ireny olona mandika lalàna ireny. Misy ny fepetra misy ho an'ireo efa hitanareo ho an'ireo izay manetsina kanal aloha indrindrindrindra satria izay ny tena isan'ny andraikitra lehibe an'ny APIPA dia mahazo taratasy izy ireo na fampandrenesana tsy maintsy manala faran'izay aingana ny zavatra nataony eo amin'ireny kanal ireny. Menay eo amin'ny 10 andro isika hatramin'ny 12 andro raha tsy manala an'izay dia mety amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana avy hatrany sy ny fanarahana azy eny amin'ny fitsarana zany ny fepetra mafy raisina. Manampy izany fitobiany fako isaky ny lakan-drano lehibe eto an-drenivohitra. Ho an'ity taona ity fotsiny 7 taonina metatra toratelo ny fako tsy maintsy nesorina tamin'ny lakan-drano 40 kilometatra ny diovina.
tsy ampanefa izany raha tsy ny tsiraray indrindra ireo olona manamorona ireny lakandrano ireny no miezaka madio ka tsy manary fako intsony anaty rano. Fako avy any an-tokantrano no mameno ny kanala sy manetsina an'ireo point ireo reny no mahatonga ny anisan'ny mahatonga ny fiakaran'ny rano ka tonga dia hoentina avy hatrany ny fanentanana ho antsika aoka re ilay fiatsika tsotra fanariantsika fako izay efa mahazatra antsika eny amin'ny tabapako mba ataontsika fahazarana mba tsy hakana ny fako toy izao ny anaty kanala. Raha tsy tenina afa-tsy neto tsaramasay fotsiny dia eo amin'ny 200 mètres cube eo zany na hoe 200 metatra toratelo ny fako asorina eto amin'ny herinandro ity dia amin'ireo 16 point noir ireo dia misy fako hatrany amin'ny 340 mètres cube zany no asorina. Ho fiatrehana ny vampitao-pahavaratra nanomboka teto Tsaramasay ny asa fanadiovana ny lakan-drano ho tanterahany Apipa. Misy 12 ireo toerana tsy maintsy anaovana izany. Anisan'ny lakan-drano Andriantany sy ny lakan-drano Setora mihazo an'Andavamamba, Hatetezana Foana, Akasina, Andraharo, Anosivavaka ary Ambodomita ary ny lakan-drano GR makany Ilanivato sy Andotabenaka. Fotoana fotsiatrehantsika ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona ary ny taom-baovao. Nisan'ny mampitaraina ny maro amin'izao fotoana izao ny fivangongon'ny fako saika manerana n'Antananarivo. Efa feno tanteraka ny tabapako ary efa miparitaka ihany koa ary amin'ny lalana. Toy izao indrindra ny sary tsy akiteny ahitantsika taratra izay fivangongon'ny fako eto Antananarivo izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tahaka ny mahazatra no entsika anakatonana ny fampahalalam-baovao ary dia tokony ny farana androany tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana 2020 ny firenena mikambana mikasika indrindra ny fiovaovan'ny toetry ny andro na ny antsoina hoe COP 28 izay tanterahina ny Dubai. Tsy nisy nahafapo ny fifanarahana nivoaka omaly ny ranonambara ny mpandray anjara. Rindran-tsary ny mbola avazara. Tsy nisy resaka ny fampiasana solitany sy ny entona tao anatin'ny lahatsoratra ny voakomaly nandritra ny fivoriany COP 28 teto Dubai. Androany nandritra ny fandraisam-pitenena ny solitena ny filohan'ny COP 28 no nosafidiny ity teratany indianina 12 taona ity anehoany ny tsy fankasitrahany ny tsy fisiany vahaolana amin'ny fampiasana angovo tsy azo avaozina. Nentina nivoaka ny hevitra ny fivoriana izy taorian'izay ary nahazo tehaka tamin'ny mpanatrika rehetra. Solitena avy amin'ny firenena rehetra izahay hoy ny mpandray anjara ary hita fa tsy azo ekena ny lahatsoratra mirakitra ny fifanarahana ny voakomaly. Voarakitra ny fifanarahana ny fampianana fotsiny ihany ny angovo tsy azo avaozina hatrany amin'ny taona 2024. Tsy nisy resaka mihitsy araka izany ny alana tanteraka amin'ireto angovo ireto toy ny solitany sy ny entona. Voalaza fa nisy famporisiana avy amin'ny firenena tena mampiasa ny angovo tsy azo avaozina toa ny Arabia Saodita, Émirats Arabes Unis. Nanamafy ihany koa ny vondrona Europeanina fa tsy nahafapo ny fifanarahana. Misy ihany ny teboka tsara saingy tsy mamaly ny filany tsirairay avy izany ary tsy mamaolana ihany koa. Efa nisy avy hatrany ny fivoriana mikatotrano ny arahan'ny firenena 200 omaly ariva hijerena ny marimaritra iraisana. Milaza kosa ny fiadidinan'ny COP 28 fa esy ny fifanarahana vaovao hivoaka. Dia izay ihany koa ary no manakatona ampeziny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka fihainanao ary nanaraka izany hatramin'ny farany horantsika rehefa avy eo ary ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ity horonan-tsary ity. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ny tena kosa ary dia ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny raha.